Avy amin'ny lalon'ny tompo tonga amin'ity andro zoma 10 febroary 2024 isika. Dia isika misaotra an'Andriamanitra. Misaotranao mandrakarivo izay raha eo fa zany no profo fa velonay izay. Mideranao koa izay raha mbola velona koa. Misaotranao izay raha mbola mena koa. Zany no ataonao fiainanay iny amin'ny tontolo andro ity. Mangetahita ny teninao izay tompo. Fa vokiso zavatra eo amin'ny teninao izay manontsoana bebe koa amin'ny fahavonona anao sitraponao sy vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Te mitenenanao Jesosy fa voninkazo izay vononao oka aminay rehetra ny fafeno amin'ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro zoma 10 febroary 2024 dia ny Hebreo toko voalohany 1:1 Hebreo toko voalohany 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitanenan'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampiteneniny tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy nariana izao tontolo izao, izy koa no famirapiratany voninany sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny foatany izy, dia mipetraka teo amin'ny tanina ankavanany lehibe anany avo, ka natao tsara noho ny anjely araka ny nantovany anarana tsara no olena. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mombantsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Eto amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia azo ambara fa ho fitiny eto ny asa ny iveran'Andriamanitra ity zao tontolo zao ity, hatramin'ny asa nahariana zao tontolo zao sy hatramin'ny namonjen'Andriamanitra ity zao tontolo zao ity. Dia hita eto avokoa izany. Lazaina fa ny tenin'Andriamanitra no nahariana zao tontolo zao, ary ny tenin'Andriamanitra koa no miazona n'izao rehetra izao. Iri amin'ny andininy 10 tapany farany, izy nahariana izao tontolo izao, izy no miazona izao rehetra izao amin'ny herin'ny teniny. Iri amin'ny 17 tapany faharoa, ary izy koa no nahafaka ny olona tamin'ny voatany. Iza moa io izy io? Jesosy Kristy. Io lay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izay nampisy zao tontolo izao sy nahazo zao tontolo izao. Izany ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, nampisy zao rehetra izao, nahazo zao rehetra izao. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra io teto koa dia izy miazona zao rehetra izao. Dia mahavariana ry havana fa ireo planeta maro samihafa izay marobe ena gony tsy taka-maso eny dia tsisy mifandona fa mirindra tsara daholo ny tenin'Andriamanitra miazona izany. Eto ny fiarana indray raha vao tsy mitandrina kely dia mifandona, fa zao rehetra izao kosa, reny rehetra reny, dia ny tenin'Andriamanitra miazona sy manodina azy. Ka zany tahaka ny tsy manan-tsinitsika, satria ny tenin'Andriamanitra io dia tonga nofo ka nafaka anao, nafaka antsika rehetra tamin'ny voatany. Izao moa lazain'ny apôstôly Jaona hoe izy no avitra no nifoatantsika ary tsy ho antsika ihany fa ho an'izao tontolo izao. Izany ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tiandro mihitsy aoka zasy ianao, tena naiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra io, satria tenin'Andriamanitra io miasa amin'ny fomba maro sy takatry ny saina ho asy ianao sy ho an'ity zao tontolo izao ity. Dia mba androso tsara ho amiko sy amintsika anie ary amin'ity fiainantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra marina zao rehetra izao, tenin'Andriamanitra miazona zao rehetra izao, ary ny tenin'Andriamanitra io koa no nafaka sy nafaka anao ho amin'ny voatany. Ary voalaza fa mipetraka ny tanakavan'ny iray afo izy any ambony ary natao tsara noho ny anjely dia Jesosy Kristy. Rehefa navita ny asa famonjena azy ity zao tontolo izao ity, dia nasandratra Andriamanitra ao ambony ny anarana rehetra
amin'ny anarany a hoany azona famonjena na anandanitra ilay ty ambony tany ary tsy misy anarana hafa mindrika hotompona sy vavahana fa ny anaran'i Jesosy Kristy ireo ihany. Ahoana no lazain'ny apôstôly masina azy? Tonge vavakitsika nge ny lazain'ny apôstôly masina azy ao amin'ny Filipianina toko faharoa iry amin'ny andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no androleno alika rehetra na nan-danitra na ny etỳ tany na nambany tany sy anikeny ny ela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ny voninahitran'Andriamanitra iray. Izay mikohoka amin'ny Jesosy Kristy sy manaika amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia mahazo voninahitran'Andriamanitra. Ary rehefa mahazo voninahitran'Andriamanitra dia tanteraka amintsika ny teniny anjely hoe voninahitra ny amin'ny avindritra fiadanana ho an'ny olona kasitrahana koa izasy ianao. Tsika tena anaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Ary tsy ho antsika ihany fa ndoantsika apely izany sy anambary izany satria raha voaeny ny filazantsara dia ho avy eny amin'ny raon'andro Kristy efa mikohoka amin'ny avokoa ny olona rehetra sy ny lela rehetra sy ny lohalika rehetra dia ho avy eny amin'ny raon'andro Kristy. Mba hanafagainana an'izany ary dia mandao isika sy ianao anaiky anaparika ny filazantsara ny Jesosy Kristy, mahatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo ny filazantsara ny Jesosy Kristy satria filazantsara manavatantara. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa menao izany teny mamy izany. Aoka izany teny mamy izany a tsy hafaly ny fona ihany fa sany koa hijoroana vavolombelona ary anambary izany izay amin'ny fahasahina satria tsy menao fanahy osy izay fa fanamahery dia hatratra ny olona rehetra tokoa ny famonjena efa nataonao ahy izay tonga dia tiny ianao hitatsy amin'ny vera ary petraka valin'Andriamanitra rehetra toa ianao ny fona ao anay rehetra. Dia ataovy noho izany izay tompo, ataovy manambara sy mampely izay izay hatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo tokoa ny filazantsara satria filazantsara manao isika ny ary vavaka hoe nyanay izay mandamina nasina ny enin'aranao tonga ny fanjakanao tonga ny sikaponao dia tany tahaka ny Andriamanitra menan'ingany nasazo anay ary mamenany etokay tahaka namenana izay moka taminay izay mitondra anay mifakampanahy fa minafanay amin'ny ratsy nao fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avindrina amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaraisana ka fanamasa zao raisany finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro olo lehibe hiala maty mitondra ny rano fanentena manakizay izay ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapoino ka hiaso anatinareo izay kasirany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra kely ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.